Miarabana ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny azanabolana mbola somary mikorotana aloha ny bakabaka amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny voatany sy ny tapany atsimo Madagasikara mbola mahazofana araka izany ny orana tandrivindraona fa manomboka ao ny rapitsy kosa indray izay mety mitoetra atao anatin'ny 5 andro ho avy dia tombanana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy miverina kosa nefa izay orana tandrivindraona izay any amin'ny farany herinandro indrindra ho an'ny tapany atsimony voatany sy ny atitany atsimo ary koa atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Ny maripana miakatra nary somary miopapana izay maripana izay raha ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara indrindra atao anatin'ny 3 andro ho avy satria dia mety misy mahatratra any amin'ny 70 degré Celsius ny maripana ho vinavina amin'ny toerana avaratra andrefan'ny Madagasikara izay rehefa avy eo moa no tena ahitana ny mombamomba izay fa ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia andraona ny andro ny afovoan'ny andrefan'ny Madagasikara sy ny ilany andrefan'ny avoatany ary koa ny tapany avaratra atsinanany nosy ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapisy atolakandro mety ahitana orana tandrivindraona vitsy ho an'ny atitan'ny faritra atsimo atsinanana manakaiky ny distrikany sy ny any amin'ny midongy atsimo mety ahitana an'izay manaondraona kosa ny andro ho an'ny avoan'ny andrefana manakaiky ny atitan'ny faritry melaka zany any amin'ny atitan'ny faritry menabe ary koa ny ilany andrefan'ny avoatany torak'izay koa ny faritry sava sy ny faritry diana ny ambiny moa dia maina hatrany na ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny avoatany ary mety hiakatra hatrany amin'ny 70 degré Celsius ho an'ny faritry Sofia, 30 degré Celsius kosa ho an'ny faritry Boeny sy ny any amin'ny faritry Betsiboka. Ny ambiny moa tsy dia misy ny fivanako avy nandrasana mahakasika an'izay maripana izay. Ny toetry ny androntsika ho an'ny talata somary andraona ny andro vao maraina ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny tapany avaratry Madagasikara izay mety hoaraina orana tandrivindraona vitsy indraindray ho an'Antalahy sy manodidina ny distrikany Maroantsetra. Aorinan'izay kosa nefa dia ny masoandro no ibatoerana toy ny any amin'ny faritra Sisa raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay hatrany 4 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny any amin'ny morotsiraka atsinanana kosa indray 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay hatrany. Ny alarobia dia mbola maina tanteraka hatrany aloha ny andro saika manerana ny nosy na dia misy ny rahona mandalo any amin'ny faritra Sava, Ambatosoa sy ny faritra Analanjorofo. Ny maripana voavinavina amin'izay andro alarobia izay 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius hatrany ho an'ny avoatany ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha prisindray fotoana manaraka veloma tompoko.